Ivadika tanteraka kosa isika eo any amin'ny lafiny politika indray taorian'ny fandaniana ny volavolan-dalàna mahakasika ny Vomera mahaleo tena misahana ny fifidianana dia naneho hevitra mahakasika an'izay ny avy eo anivon'ny administrateur civil avy eo anivon'ny CRAC. Eo anatreha amin'ny fandaniana ny lalàna mikasika ny Vomeram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana zahay CRAC na ny cercle de réflexion des administrateurs civils dia manao zao fanehoan-kevitra manaraka izao. Ny fifidianana no miantoka ny fametrahana ny demokrasia eto amin'ny firenena. Maro arak'izany ny dingana sy pitsopitso ny ara-teknika tsy maintsy arahana tandrovina. Koa tsy isy kosa angamba ho afaka mandahy fa misy ny teknisianina ambony eto amin'ny firenena izay manana ny fahaiza-manao sy ny traikefa manokana momba izany dia ny administrateur civil izany. Ny magaga nefa kehitriny ary mampametram-panontaniana ny antony tsy nampidirana na dia iray aza solon-tenan'ny administrateur civil ao anatin'ireo mpikambana maharitra mandrafitra ny CENI. Koa noho izany izay mpikambana ato amin'ny CRAC dia maneho etoana sahady ny ayainay ny amin'ny mety tsy ho fatombombana n'io rafitra io sy ny mety ho tsy fahombiazana amin'ny fifidianana izay entsoroany manomboka eto ka manaitra ny fitondram-panjakana amerina andinika lalina io rafitra io alohan'ny isoana amin'ny fampandaniana azy.